Amin'izao fotoana izao eny Ankadimbahoaka eny dia misy ny tera-tany karana iray izay mikasa ny hanangana rindrina goavana eny amin'izany tanàna izany, ary ahina moa ny mety isin'ny fahasarotan'ny fiainan'ny fiarahamonina ny fahatapenan'ny lalana raha ny voalazan'ny solotenan'ireo mponina. Araka izany ary sy dia nitokona izy ireo tamin'ny andron'ny omaly, nitondra ny fomba fijeriny, nitondra ny etaetany, nisy ihany koa moa ny tompona andraikitra eo anivon'ny fanjakana tonga teny atoerana nijery fotony ny zavany. Nanao fitokona ireo mponina etsy amin'ny fokontany Andrefan'Ankadimbahoaka omaly sy noho ny fankasitrahan'izy ireo nisy fikasana tera-tany karana iray izay nieritreritra hanangana rindrina izay ahina hibahana sisy hanampina ny lalam-bahoaka eny atoerana. Nampiantso ny manam-pahefana ao anivon'ny governemanta izy ireo hijery akaiky izao olana amin'ny trano izao. Isan'ny tonga teny atoerana ary Andriamatoa Rasambo Siril, avy eo amin'ny atoko Exopoles, Andriamatoa Alaira Marsonna, avy amin'ny komite ad hoc misahana ny ady tany ihany koa. Raha bola tratrinay, raha bola hitanay, tsy maintsy joronay tompoko. Tsy ho matimaty foana zanako vavy nadinina raha Marsonna iny. Ary manoloananareo mazaka aminareo marina fa zay izao tsy hanaiky an'izany mihitsy. Raha bola tera-tany malagasy no ampijaliana satria tompon-tany izy, tompon-taninareo. Kanefa mafisiketo maiza mirahina amafisy zay firesakiny zay, satria misy mamalakira tabatabazana any ambadika any dia mihinana. Raha misy mitambitamby any dia any fa dala toko ara-pivona ny namana. Zay izy. Efa naharitra volana maromaro izao faninenjanana teo amin'ny vahoaka sy ilay tera-tany karan'izao araka ny fanazavana ny menanay. Efa nampiantso vaditany sy mpisolo vava kosa ireo mponina ao amin'ity fokontany ity. Nolazain'izy ireo fa nisy ny kolokolona ahafahan'ilay tera-tany karana nahazo ny tany. Fomba n'ilay karana ihany koa ny mampioroa ireo mponina, ary efa nisy nohidina mponina mihitsy aza vokatr' izany.